Misaotra betsaka aloha tonga androany hariva dia hiresadresaka kely tsika angamba mandritry ny ataoko hoe 20 minitra eo eo. Hanomboka ary tsika iza tamintsika moa zany tsy mbe efa nantany mbe efa nametraka fanontaniana hoe iza kay ny tsara miasa tena sa miasa aman'olona. Inona moa mahatonga antsika indraindray miteny hoe maninona moa raha miasa tena? Rehefa miasa tena tsiny ianao dia tsy manana lehibe izany intsony, ianao ihany ny lehibe anao. Dia miasa tena koa rehefa misy tanjona tianao tratrarina, rehefa miasa tena ianao dia ianao ihany izany no mahatratra an'ilay tanjona tianao aleha. Fantatsika fa raha ohatra ka tena hoe te hahazo vola izany dia miasa tena ny tsara indrindra. Dia misy koa moa ny olona tena hoe créative hozy izy ny vazaha, rehefa miasa tena ianao dia tena afaka mamoaka an'izay nofinofinao mihitsy izany zavatra ao an-tsainao. Rehefa miasa tena koa ianao dia afaka manao izay tianao hoe ianao ihany mandamina fotoananao ary manam-potoana kokoa ianao na andehananao andehandeha hi-voyage erak'izao tontolo izao arany. Nefa rehefa mitentsika hoe miasa tena dia tsy maintsy manana zavatra atolotra izany. Izany hoe raha ny tena mahazatra moa izany dia ohatra hoe manao resaka commerce, manao resaka varotra. Rehefa mivarotra tsika dia maninona? Tsy maintsy misy an'izany hoe tsy maintsy manao livraison, tsy maintsy manana zavatra amidy tsika dia tsy maintsy migérer stock, tsy maintsy mampahafantatra an'ilay zavatra ataontsika, tsy maintsy manao publicité dia raha ohatra moa ka en ligne ary ilay izy dia tsy maintsy manana site internet. Nefa misy zavatra anankiray tena ataoko hoe izay izany ny zavatra tsara indrindra miasa tena ianao fa manao any atao hoe recommandation, izany hoe tsy ianao akory ny tompon'ilay entana amidy ohatra. Izany hoe rehefa tsy ianao ny tompon'ilay entana amidy dia kely kokoa ilay contrainte nefa ianao satria recommandation no ataonao dia afaka mihitsy izy io azahoanao vola. Dia androany hitantara aminareo koa misy société anankiray izay mamaly amin'ireo ilay zavatra niresahako tamin'ny voalohan'ireo. Io société io MWR Life ny anarany club privé ana resaka voyage izy io sy resaka produit de marque. Amin'ny club privé anazy dia sur invitation ihany ho anareo invité matonareo tonga eto dia araka ny teneninareo teo nisy olona niantso anareo nanoro anareo hoe tongava mihaino mijery fampalalana. Amin'ny club de voyage anazy dia nanomboka tamin'ny 2020 MWR Life membre an'ilay atao hoe ETOA. ETOA io ny association ny tour opérateur en Europe. MWR Life dia manana birao any Hong Kong, any États-Unis, any France, any Royaume-Uni. Amin'izao fotoana izao misy eo amin'ny mihoatra ny 100,000 eo ny membre eran-tany any MWR Life. Satria MWR Life dia société américaine izy nisy tamin'ny forona tamin'ny 2013. Yoni Ashurov no namorona anazy teratany russe izy io fa nationalité américaine. Dia miasa amina toerana 20 pays 20 MWR Life ary tena manana firoboroboana ngeza be mihitsy izy satria mahatratratra amin'ny 400% par an ny fitombony. Dia izy moa resahako teo amin'ny resaka voyage, tsy resaka voyage tsony fotsiny fa resaka produit de marque koa. Izy Araho ny fanazavana androany ny voalohany resaka hoe rehefa miditra ao anatin'ny MWR Life dia inona avy ny tombontsoa. Faharoa kosa ny resaka acteur recommandation azahoana commission dia ny tapany faharoa izany hiresaka amintsika hoe ahoana marina moa izany recommandation izany dia ahoana marina ny azahoana vola par rapport amin'izay les recommandation izay. Rehefa miditra ao anatiny MWR Life izany tsika dia mahazo an'ity Travel Advantage ity. Inona moa ilay Travel Advantage? Plateforme izy io fanaovana réservation. Fa ny mahasamihafa anazy amin'ny fanaovana réservation na resaka voyage ny mahasamihafa anazy amin'ny plateforme na réservation rehetrarehetra dia rehefa mampiasa anazy ianao dia tena mahazo prix de gros. Dia izy tsy accessible amin'ny olona rehetrarehetra fa membre ihany no afaka manjifa eo amin'io Travel Advantage io.
Rehefa mahazatra antsika angamba dia hoe rehefa miresaka voyage izany dia misy an'ireto sita maromaro reto ireo foana no hitantsika ohatra ny hoe booking.com na Expedia. Ireo zany no tena ireo gropy anankiroa ireo groupe booking sy groupe Expedia ireo no tena ataontsika hoe matanjaka indrindra eo amin'ny lafiny resaka voyage raha ohatra ka sur internet. Fa ahoana moa modèle an'zareo? Modèle an'zareo dia ilay zavatra mahazatra antsika izany hoe mandeha manao négociation any amina grossiste izy dia ampahafantarana ny vokatra hiatirena client dia mandany vola be izy amin'ny resaka publicité. Rehefa mandany vola moa ianao dia tsy maintsy misy misuporta iny zavatra iny dia ny client ihany zany no misuporta an'iny amin'ny farany satria tsy izay ilay lazaiko hoe tsy maintsy misy misuporta foana ny les dépenses. Ahoana kosa nefa ny modèle ny MWR Life. MWR Life satria izy club privé zany hoe sur invitation ihany dia tsy mba mandany vola amina publicité fa ny membre ihany no mampahafantatra ny société amin'ny olo-kafa. Ohatra n'izao ataoko izao hoe za zao membre mampahafantatra nyity société MWR Life ty amin'ny olona manodidina ahako. Noho izany manao négociation na prix de gros MWR Life dia rehefa avy eo zany satria tsy misy dépense be ana publicité dia ny membre ny mpanjifa tena mahazo prix de gros kely fotsiny zany marge raisin'ny société. Dia alao aritsika angambany aka ohatra kely ahafahana mijery an'izay. Naika adiniko alony eo amin'ny plateforme ny Travel Advantage zany izay plateforme ny MWR Life dia raha vao resaka voyage dia afaka ataonao eo. Tsy ohatran'ny zavatra mahazatra zany hoe raha ohatra ianao ka hanao réservation d'hôtel dia mandeha amina plateforme anankiray dia miova kely indray ianao rehefa andeha hanofa tomobile dia mila miova indray ianao rehefa hividy billet en avion. Fa ny MWR Life ny Travel Advantage dia eto amin'ny toerana anankiray daholo dia azo anaovana an'izany rehetrarehetra izany. Na ohatra ianao ka hanao réservation na hôtel na hividy billet d'avion na hanofa tomobile, eny fa na handeha croisière arany andeha amin'ireny le hôtel tout compris na resort hozy izy tsika. Misy activité sasasasany ohatra ny Disneyland azo vidiana eto. Misy koa zao ary tena efa malaza mihitsy no hoe villa de vacances any alefa tsy hôtel intsony azo atao koa zany. Mividy billet ana train ary ankoatran'izay dia misy ny atao hoe lifestyle mall na boutique en ligne. Misy mihoatra ny 1 400 000 destinations eto amin'ity Travel Advantage ity. Aka ohatra anankiray tsika nieritreritrako hoe maninona moa zany raha mba mivoaka kely tsy dia lavitra fa makeo a Maurice amin'ny mois de novembre iny dia nijerako hoe inona ny mba hôtel intéressant. Dia nahita n'ity Manisa hôtel ity zany eo Maurice araka ny hitantsika eto aloha dia misy hôtel 850 zany any Maurice répertorié atao anatin'ny Travel Advantage. Ary tena misy koa ny hôtel eto Madagascar répertorié ao anatin'ny Travel Advantage. Tsy ny any ivelany ihany zany fa ny eto amintsika koa misy mihoatra ny 750 eo zany amin'izao fotoana izao ny hôtel eto Madagascar ao anatin'ny Travel Advantage. Dia raha mijery an'io Manisa hôtel io zany any Flic en Flac 3 étoiles izy io eto amin'ilay Travel Advantage koa dia 318 € no alohako amin'ilay 6 nuits. Hitantsika eto fa omeny eto hoe raha ohatra ianao jusqu'à mandeha amina plateforme publique hafa dia en moyenne ianao mahita 1084 amin'io hôtel io mandritra n'io eninandro io. Fa satria ianao mampiasa ny Travel Advantage 318 zany sisa no alohanao zany hoe manao économie ana 766 €. Dia tsy vitan'izay fa tena sura mihitsy izy fa manana ny prix mora indrindra dia tena hoe mifanamby mihitsy hoe raha mahita ozy izy nareo ao anatin'ny 420 € anatina plateforme publique hafa ka mora noho ny Travel Advantage dia tsy maninona fa
averina aminareo 150% an'iny différence iny. Tena sa mihitsy izy zany manome an'izay garantie zay. Ka aleo jerentsika rahany eo amin'ny booking.com hoe le hôtel manisa hôtel amin'ny flic en flac ny raha mandritry ny le eninandro resahantsika mois de novembre ohatrinona indray. Dia niditra tanaty booking koa manisa hôtel dia 1086 ozy izy mandritry n'le eninandro. Tsy miova même hôtel mitovy ihany ny daty fa 1086 raha toa ka 318 izy ao anatin'ny Travel Advantage. Hitanareo amin'izany le fahasamafiany le izy. Dia ankoatran'izay dia misy koa ny atao hoe crédit voyage. Crédit voyage zany dia raha ohatra ka efa zatra mandeha avion ohatra dia rehefa mandeha Air France dia misy hoe miles na rehefa mandeha Air Madagascar dia misy ny atao hoe point namako. Zany hoe le crédit voyage io zany point ohatran'ny azo ataontsika hoe point azo isaky manao réservation eo amin'ny plateforme. Rehefa manao réservation amin'ny Travel Advantage ianao na inona zany le zavatra opération ataonao eo dia mahazo crédit voyage foana ianao. Sady mahasamihafa anazy amin'ireny le programme de fidélité hafa ireny dia izy tsy misy expiration zany mihitsiny fa mitambatra ao foana. Dia rehefa manana ianao dia io indray azonao ampiasaina hipehavanao ny réservation anao amin'ny manaraka. Raha ohatra zany koa dia misy koa ny atao hoe guest pass satria tsy inona nolazaiko anareo teo hoe ny Travel Advantage dia ny membre ihany no afaka manjifa eo anatiny. Fa izao ny membre dia afaka manasa olona ahafantatra sy hampiasa koa an'io plateforme Travel Advantage io. Fa izao kosany rehefa olona saina ianao fa tsy membre dia ny hôtel ihany ny hitanao eo. Raha ohatra ka hitantsika teo fa misy zavatra be dia be azontsika jifaina eo amin'ny Travel Advantage dia rehefa ohatra ianao ka nisy nanasa dia tsy misy afa-tsy ny hôtel irery ihany no afaka hitanao eo amin'ny plateforme. Dia ankoatran'izay koa tsy mahazo an'ilay fianam bidy ny membre rehetra ianao fa atsasaky ny fianam-bidy ny membre ihany ny azonao. Fa ny membre rehetrarehetra zany dia mahazo guest pass isam-bolana ary tena azo ny zarazaraina foana. Mety antanonareo fa maninona moa zany, inona koa moa zany ny tombontsoa izaran'izany zavatra izany. Misy tombontsoa ilay izy satria ho an'ny membre raha ohatra ka le olona nasainareo manao ekonomiana $100 dia tadidio fa enao koa dia tena mahazo mihitsy $100 en bonus. Zany hoe tena le bonus tena vola mihitsy tena commission. Ankoatran'izay ny tenintsika teo hoe club rehefa club dia ohatran'ny mahazatra rehetrarehetra misy abonnement isam-bolana. Fa ny zavatra tena mahasamihafa anazy dia ny abonnement isam-bolana. Eto amin'ny MWR Life dia mivadika épargne voyage, mivadika point de fidélité. Zany hoe isaka mandoa abonnement ianao dia ny abonnement anao iny mivadika point de fidélité. Zany hoe mahazo point de fidélité isam-bolana ianao izay azonao ampiasaina tsy kelikely. Zany hoe folo isan-jato ny point de fidélité anao azonao ampiasaina ny volana voalohany volana faharoa kosa 20 isan-jatony volana fahatelo 30 isan-jatony dia ohatr'izay hatrany hatrany volana fahafolo zany azonao ampiasaina daholo le point de fidélité voahangonao. Inona moa ny azo ampiasaina ny point de fidélité? Zavatra roa ny azontsika ampiasaina le point de fidélité dia misy ny atao hoe life expérience dia misy ny atao hoe lifestyle mall. Inona moa le life expérience? Life expérience dia séjour karakarain'ny société. Ao anatin'ny voyage tsika ny miasa, azadino izay. Miasa ao anatin'ny voyage tsika dia ozy izy io assurov hoe zao ozy izy satria tsika ao anatin'ny voyage alao fa hoezahana tanterahana ny nofinofy. Inona moa matetika ny nofinofy? Zany mba te ahita tany. Tsy haiko aloha nareo raha mba manofinofy ohatr'izany fa za zao tena anisan'ny nofinofiko mihitsy zany hoe andeha ahita tany. Dia rehefa mandeha ihany moa ianao rehefa mba mahita tany
Iza moa mba tsy te handeha hoe mba any amin'ilay hôtel tsara indrindra, le any amin'ilay hôtel 4 étoiles na 5 étoiles reny. Fa matetika maninona isika tsy makany satria lafo loatra kosa le izy tsy takatry ny volantsika. Zay zany matetika ny zavatra miseho. Ka le life experience dia séjour any amin'ny toerana mahafinaritra be dia be fa dia natao amin'ny vidiny tena hoe zakantsika mpanjifa. Ahoana moa izany? Meko ohatra nareo amin'ity Maroc ity. Maroc nisy life experience natao tany Maroc nandritry ny 4 andro izy io dia ny vidiny dia $499 isan'olona. Mandritry ny 4 andro anatin'ny hôtel 4 na 5 étoiles. Fa zao araky ny hitanareo eto dia mahazo mampiasa 499 points de fidélité. Zany hoe ireo membre manana efa naangona point de fidélité, averiko kely hoe rehefa mandoa abonnement ianao dia mahazo point de fidélité. Dia zay efa naangona point de fidélité 499 dia azony aloha amin'ny point de fidélité io ataontsika hoe séjour anankiray io. Zany hoe raha te ho any Maroc izy zany mandritry ny efatr'andro io dia tsy mandoa n'inona intsony satria point de fidélité any fotsiny dia ampy andoavany an'ilay séjour. Un point de fidélité dia mitovy amin'ny $1. Ankoatran'izay dia mba nangataka zahay isika moa isika eto Madagasikara hoe fa maninona kay no any lavitra be daholo foana ny life experience fa zay koa mba te handeha fa somary lavitra daholo. Dia tena mihaino ny société, mihaino amin'ny WRLF dia tena nanao tokotra izy life experience anankiray zay amin'ny faran'ny volana oktobra any Sainte Marie izy ity ary jerenareo fa $319 ny vidiny par chambre, zany hoe olona roa zany miaraka amin'ny petit déjeuner sy ny dîner en demi-pension. Fa ny membre zay manana point de fidélité 319 dia afaka mandoa amin'ny point de fidélité. Zany hoe zay membre efa manana 319 points de fidélité dia afaka mandeha maimaim-poana amin'io séjour io. Zany hoe ny transport kosa moa zany fa ny transport tsy maintsy etoana fa rehefa tonga any dia efa tsy mila mieritreritra n'inona intsony tsy mila mamoaka vola en plus intsony zany les membres zay manana 319 points de fidélité. Ankoatra ny life experience dia misy an'ilay lifestyle mall zay azo ampiasaina koa an'ilay points de fidélité. Izy io dia boutique en ligne, zany hoe amin'ny tsy misy hoe boutique hoe andeha visiter ianao zany fa en ligne ihany le izy ary misy marque malaza maro. Les marques ireo dia tena marque authentique fa tsy resaka hoe imitation akoriny fa tena marque authentique daholo. Azahoana hatramin'ny fihenam-bidina 80% eo amin'ny les lifestyle mall. Resaka lamaody aloha zany ny tena misy eto misy ho an-dehilahy, ho am-behivavy, ho an'ankizy koa zao vao haingana vao tamin'ity volana lasa misy an'ankizy koa misy resaka akanjo, kiraro, poketra zay mombamomba ny ataontsika hoe lamaody dia misy eo daholo. Aka ohatra anankiray ahitanareo ohatrany ahoana ny vidiny entana eo dia misy an'ireto kiraro tsara tarehy reto marque made in Italy. Ny vidiny dia 72 € raha ny tena tokony ho izy fa manana fihenam-bidy rehefa membre 37 € zany sisany. Ankoatran'izay nefa dia mahazo mampiasa an'ilay point de fidélité resahako teo mahazo mampiasa hatramin'ny 10 points de fidélité zao ho an'ity kiraro beige ity zany hoe 27 € zany sisa no alohako dia mahazo an'ity kiraro beige ity. Tadidio fa isaka manao opération eto en plateforme dia mahazo crédit voyage. Ity zany zao mividy kiraro dia nahazo crédit voyage fa na le zahako nijery an'ilay réservation d'hôtel teo koa dia nahazo koa crédit voyage. Raha ho an-dehilahy indray dia omeko ohatra nareo be dia be moa le izy fa ohatra fotsiny nomeko. Jerenareo ty pull lava tanana, polo lava tanana moa zany maitsomaitso ity Oxford Université marque an'ilay izy jereo fa
Ny vidiny dia 98 €. Fa satria membre dia manana fihenam-bidina 74 €, 24 € zany sisa no aloha. Fa ankoatran'izay dia mbola mahazo mampiasa an'ilay point de fidélité nresahako teo, dia mbola mahazo aloha avy amina 15 points de fidélité ilay izy, zany hoe eritreretinareo fa 9 € sisany no aloha amin'ny ity polo lava tanana ity raha toa ka 98 € ny vidiny tena izy. Dia ny zavatra mahafinaritra koa dia izao, mividy entana ianao entana avy any ivelany ireo fa ianao dia tsy mila misahirana intsony ahoana ny hatongavana eto Madagasikara satria dia alefan'ny MWR life any an-tranonao mihitsy izy io. Za zao nividy entana sur la plateforme dia tena tonga taty an-trano le entana novidiako. Sady raha vao ohatra ka mihoatra ny 150 $ ny entana vidinao dia maimaimpoana ny fandefasana anazy avany ka hatrany an-tranonao. Ny anahy io zao tonga FedEx no natongavandreo entandreo. Raha ohatra moa ka latsaky ny 150 $ ny zavatra vidinao dia mandoa forfait ana fret ianao zany ilay andefasana anazy ety 25 $ no alohanao raha ohatra zany ka latsaky ny 150 $ ny zavatra vidinao indray mandeha. Raha ohatra ka vidinina ilay izy dia izao rehefa ohatra ianao ka miditra atao anatin'ny MWR life dia afaka mahazo fihenam-bidy be amin'ny resaka voyage fa koa amin'ny ilay resaka boutique en ligne. Dia misy avantage maromaro koa azonao les points de fidélité resahantsika teo, mahazo an'ilay crédit voyage ianao isaky ny manao opération eo amin'ilay plateforme dia ny guest pass afaka zarazarainao amin'ny olona mba hanjifainy koa eo amin'ny Travel Advantage fa koa azahoanao vola iny zavatra iny. Dia afaka mandeha koa amin'ilay resahantsika teo hoe life experience dia afaka mividy zavatra koa eo amin'ilay boutique en ligne. Ahoana moa zany ny atao raha ohatra ka hiditra ao anatin'ny MWR life dia misy fomba anankiroa. Na ianao zany miditra membre pro na ianao miditra membre élite. Na membre pro io na membre élite dia mahazo mitondra olona anankiefatra foana ankoatranao sy ny fianakavianao. Resaka guest pass rehefa membre pro ianao dia mahazo 25 guest pass vao miditra, ny élite kosa dia mahazo 50 guest pass vao miditra. Ny membre pro dia mahazo guest pass anankidimy isam-bolana, ny élite kosa dia 10 isam-bolana. Na eo fotsiny dia vitantsika hoe ny élite zany tsara noho ny pro. Na ny élite moa na ny pro dia samy afaka mividy entana eo amin'ilay boutique en ligne, samy afaka mandeha life experience fa kosany ny élite dia manana accès anticipé. Inona moa ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia izao, satria voafetra ny toerana amin'ireny life experience ireny matetika 30, 40 raha betsaka indrindra dia 50 olona izay ihany ny possible. Nefa araka ny lazaiko anareo teo hoe misy 100 000 membre amin'izao fotoana izao eran-tany amin'ny MWR life, zany hoe ces membre élite no afaka manao réservation mialoha zany amin'ireny le life experience ireny. Matetika moa rehefa life experience azo aloha tanteraka amin'ny les points de fidélité dia tena hiazaka zahana mihitsiny. Ankoatran'izay koa raha vao élite ianao dia mahazo fihenam-bidy 100% isaky ny mandeha life experience. Araka ny lazaintsika teo dia misy abonnement aloha izy io. Ny abonnement dia 99,97 $ isam-bolana. Dia araka ilay lazaiko hoe rehefa mandoa abonnement ianao dia mahazo point de fidélité, zany hoe na ny pro na ny élite dia mahazo point de fidélité 100 points de fidélité isam-bolana. Iteny amiko nareo hoe ohatran'ny lafo be mihitsy zany cotisation zany, fa ho azavaintsika, ho hitantsika ao anatin'le tapany faharoa ao amin'le ahoana indray no azahoantsika vola miaraka amin'ny MWR life hoe
ahoana koa no ahafahantsika mandoa ny abonnement antsika nefa ny tsy miala vola paosy akorintsika. Ho hitantsika izay fa hiditra amin'ny tapany faharoa tsika afaka fotoana fohy. Inona moa zany ny vola aloha ankoatran'le abonnement raha ohatra ianao ka élite. Rehefa hiakatra élite ianao dia mandoa $150 indray mandeha. Indray mandeha ihany tsy hoe mandoa $150 isam-bolana akory fa indray mandeha ihany ianao. Zany hoe afaka tsara ianao aloha amin'ny voalohany miditra pro fa avy eo ianao vao afaka miakatra élite indray raha tianao dia mandoa fotsiny $150 indray mandeha. Hiditra amin'ny tapany faharoa ary tsika le hoe ahoana moa zany recommandation zany dia ahoana hoe avy amin'ny recommandation no ahafahana indray zany azahoana vola. Inona moa ny atao hoe recommandation? Arako le lazaiko tamin'ny voalohany dia izao, ianao tsy tompona entana, ianao tsy tompon'le produit. Izay indrindra ny zavatra misy eto satria manana le plateforme Travel Advantage isika tsy tompony fa MWR Life no tompony io produit io. Fa itsika dia mampahafantatra hoe rehefa mampiasa an'io produit io ianao dia mahazo fianam bidy be dia be amin'ny resaka voyage. Zany hoe mampahafantatra an'le tombontsoa noresahako rehetrarehetra teo amin'ny olontsika dia mampirisika an'le olona hiditra koa anatevin-daharana antsika ao anatin'ity club mahafinaritra anankiray ity. Zay zany no angatahana amintsika. Ny angatahana amintsika tsy hoe andany ianao mivarotra voyage, na andany ianao mivarotra kiraro, na andany ianao mivarotra pull, tsy izay mihitsiny, fa hoe ampahafantaro an'ny olona ny tombontsoa azo ao anatin'ny MWR Life dia mba hampirisio ny olona hiditra koa ao anatin'ny club dia zay zany le ataontsika hoe recommandation. Iza moa mbola tsy nanao recommandation tamin'ny fiainany mba resaka tamin'ny olona hoe misy restaurant tsara be andana mba makany zay le zavatra andrasana amintsika. Amin'izay fotoan'izay zany tsika tsy membre tsotra fotsiny hoe membre manjifa fotsiny fa lasa membre consultant, zany hoe ohatrany hoe midistribuer ny MWR Life manodidina antsika. Amin'izay fotoan'izay zany dia tsy membre tsotra fotsiny tsika fa lasa membre consultant, zany hoe membre consultant pro na membre consultant élite. Rehefa membre consultant pro ianao zany rehefa te hiditra membre consultant pro dia ny vola alohanao amin'ny voalohany dia $149,97 na 600,000 ariary. Ahoana moa fizarana izany? Dia voalohany aloha les cotisations $99,97 dia faharoa kosa le licence. Licence zany izay ahafahanao lasa distributeur. Distributeur any MWR Life dia mila mandoa licence $50 indray mandeha isan-taona izy io. Zay no manome le 149,97. Raha ohatra moa ianao ka tonga dia te hiditra membre consultant élite dia mandoa le $150 fotsiny ankoatran'le fandresahako teo, zany hoe zay manome le $299,97 na koa $1,200,000 ariary. Ny zavatra mahafinaritra dia izao, rehefa ohatra ianao ka miditra ao anatin'ny MWR Life ka lasa membre consultant dia tonga ianao dia mahazo back office. Zany hoe tena site web anao mihitsiny personnalisé, manana identifiant ianao, manana mot de passe dia ao anatin'io no anarahanao ny activité anao rehetrarehetra. Manana tableau de bord ianao anatin'io ny ahitanao hoe iza ke niditra tao anaty ekipa, kotrina ke vola azoko, manahoana indray ny ekipako, firy izy zany izao. Ao anatin'io dia hitanao daholo io sady amin'izay koa le izy en temps réel. Ankoatran'izay misy an'ireto slide reto asehoko anareo amin'izao dia tadidio fa tsy izany nanao an'ireo fa ny zavatra nataoko dia ny télécharger an'ireto slide reto ao anatin'ny back office ka ao anatin'ny outil marketing. Rehefa ohatra moa ianao ka manomboka zavatra anankiray dia ataoko angamba fa mila ianarana na dia hoe zavatra kely fotsiny arany dia tena mila ianarana. Dia misy ny akademia MWR ahafahanao zany
mianatra sy manomboka tsara ny aktivité anao. Misy forum koa ao anatin'izy io amin'ny membre rehetrarehetra dia afaka miditra ao anatiny dia afaka mifampizara traikefa koa ao anatiny amin'ilay forum d'entraide. Raha hiresaka vola moa zany tsika dia misy karazany roa ny vola mety ho azo dia ny resaka bonus sy ny resaka revenu résiduel. Resaka bonus zany dia bonus voalohany dia ny atao hoe bonus d'expansion, zany hoe isaky mampiditra olona ianao ao anatin'ny club dia raha miditra membre pro le olona dia mahazo $10 ianao. Raha ohatra kosa ka miditra membre consultant le olona dia mahazo $30 ianao. Misy ny atao hoe bonus d'expansion de leadership araky ny mahazatra na amin'ny société inona moa na société inona dia ngamba nataoko fa samy maniry daholo tsika rehetrarehetra hoe androso andeha lavitra kokoa. Rehefa miditra ato anatin'ny MWR life dia misy an'izay ihany koa, zany hoe afaka miakatra ianao en qualification. Fa ny zavatra anankiray mahafinaritra dia raha ohatra ianao ka any amin'ny toerana izay misy anao amin'izao fotoana izao, raha miasa aman'olona ianao dia tsy mba mazava zany mihitsy hoe izao no tena ataonao dia ianao no lasa mahazo an'ity poste aty. Fa io dia arakaraka na zavatra be dia be mihitsy no mety azahoanao poste anankiray raha ohatra ka misy ataoko hoe promotion zany au niveau an'ny société. Fa kosa raha ohatra ianao ka ato amin'ny MWR life dia vao manomboka ianao dia efa fantatrao hoe inona no tokony atao. Vao miditra tsika zany dia sponsor, rehefa manana olona telo tsika ao anatin'ny ekipa dia manager, zany hoe napiditra olona telo ianao dia lasa manager. Rehefa misy manager anankiroa ao anatin'ny ekipanao dia lasa senior ianao. Rehefa misy senior anankiroa ao anatin'ny ekipanao dia lasa area. Rehefa misy area anankiroa anankitelo azafady ao anaty ekipanao dia lasa district ianao. Rehefa misy district telo ao anatin'ny ekipanao dia lasa régional. Ary rehefa misy régional telo ao anaty ekipanao dia lasa national ianao. Izay no lazaiko teo hoe io vao miditra ianao dia efa lazainanao hoe inona no tokony atao. Dia ankoatran'izay tsy misy mihitsy hoe i rakoto no napiditra anahy, zany hoe raha tsy manager rakoto za koa tsy mba afaka miakatra manager. Tsy ohatr'izany izy io. Fa ny businessnao dia manomboka eo aminao. Na i rakoto ary napiditra anao na vao manager ary rakoto ianao dia afaka miakatra senior sahady na miakatra area sahady rehefa feno le fepetra. Zany hoe ianao zany tsy miankina mihitsy amin'ilay olona napiditra anao. Dia maninona moa zany rehefa ohatra ka miakatra en qualification dia inona moa zany no tena tombotsoany ohatra ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa miakatra en qualification ianao dia mitombo koa vola azonao. Raha ohatra moa zany ianao ka sponsor satria ianao vao niditra le resahantsika teo, mampiditra olona anankiray ianao ka membre pro izy dia $10. Raha mampiditra olona anankiray membre élite izy dia $30. Fa raha ohatra kosa ianao ka manager dia rehefa mamiditra olona pro ianao dia mahazo $10 dia miampy $5 satria ianao manager, zany hoe $15 zany ny azonao. Raha ohatra ka area no mampiditra olona dia mahazo $10. Raha membre pro no ampidirina dia mahazo $10 plus $20, zany hoe mahazo $30 ny area anankiray. Ankoatran'izay dia ampiny société mihitsy tsika hanomboka tsara ny entreprise-tsika. Dia misy ny atao hoe bonus de démarrage. Zany hoe raha ao anatin'ny 220 andro ianao na tafiditra olona anankitelo, 220 andro manomboka amin'ny nidiranao membre ny MWR life io dia raha tao anatin'izay 220 andro izay ianao na tafiditra an'ilay olona telo voalohany dia mahazo an'ilay bonus de démarrage izay $100. Raha ohatra moa ka élite daholo nidiran'ilay olona anankitelo izay nampidirinao dia amin'izay fotoana izay ilay bonus de démarrage lasa $200. Fa raha ohatra ka
tao anatin'ny herinandro monjy ianao dia efa natafiditra an'ireo olona vaovao nentinao ireo olona telo vaovao nentinao ireo dia efa tafiditra ao tao anatin'ny herinandro dia omeny ny société possibilité indray ianao mbola ahazo fandroany an'io bonus de démarrage io. Ary mbola omeny ndraiky io fahafahana raha ohatra ianao ka natafiditra an'ilay olona telo voalohany tamin'ny herinandro voalohany dia efa mahazo bonus de démarrage ianao zany. Dia mbola natafiditra anankitelo ihany ianao tamin'ny herinandro faharoa dia mbola mahazo bonus de démarrage ihany koa. Dia mbola natafiditra ihany indray ianao tamin'ny herinandro fahatelo dia mbola nahazo bonus de démarrage indray mandeha. Zany hoe mety mahazo hatramin'ny bonus de démarrage anankitelo ianao ny vola raisinao amin'izay fotoana izay miaraka amin'ilay bonus d'expansion dia mety hahatonga hatrany amin'ny $420 fa raha ohatra moa ka elita daholo ireo olona anankisivy nampidirinao teo dia mety ho tonga avo enina mihoatra ny le vola nentinao tamin'ny voalohany satria mety ho tonga hatrany amin'ny $930 mihitsy izany vola azonao izany ao anatiny 120 andro fotsiny ty resahantsika ty. Ny teny taminareo hoe ny vola azo dia resaka bonus dia ny resaka résiduel. Ka hiditra amin'ny resaka résiduel zany sika amin'izao fotoana izao ny zavatra tsara atao ao an-tsaina angambany dia hoe rehefa mampiditra olona anankiray ahako dia manome ana 3 points iny. Zany hoe mitondra 3 points amiko iny olona netiko anankiray iny. Dia iresaka foana koa tsika ny atao hoe point d'équipe, zany hoe tena misy mihitsy zany mila travail d'équipe ty zavatra anankiray ty. Ny jerentsika ty le tableau amin'ny ankavanany ty dia ny niveau voalohany zany dia silver 1. Silver 1 dia mila mahazo 9 points d'équipe tsika ary rehefa fenitsika zany dia mahazo $3.33. Ny amin'ity ohatra ty dia zahako zany ohatra ty dia napiditra olona anankiroa ahako, olona roa fotsiny nampidiriko fa ny anankiray tamin'izy ireo dia efa nitondra olona hafa koa zany hoe feno zany izay le 9 points. Rehefa feno 9 points dia mandray ahako $3.33 par jour ao anatin'ny ray volana izay manome $100 zany hoe izay le nolazaiko anareo tamin'ny voalohany amin'izay fotoana izay ahako dia afaka mandoa ny abonnementko fa tsy miala vola paosy tsony fa ity résiduel journalierko azoko isam-bolany ity ihany no andoavako an'le cotisation. Amin'izay fotoana izay olona roa mitadiaviko fa ray amin'ireo kosa nefany efa nahita filleul vaovao koa. Ny tena tsara moa zany dia hoe za mihitsy napiditra an'le olona anankitelo tonga dia telo ny nampidiriko amin'izay fotoana izay dia sady za koa amin'izay lasa manager no mahazo an'le $3.33 zany hoe tsy miala paosy tsony amin'ny resaka abonnement. Silver 2 indray dia manenjika 36 points d'équipe. Raha tena hoe 36 points d'équipe eo amin'ny 12 olona eo izay zavatra izay dia tsy miteny anareo mihitsy hoe nareo mila mampiditra 12 satria ny zavatra angatahana aminareo dia hoe ampitomboy ny ekipanareo. Le ampitomboana mety hoe nareo mihitsy no mandeha mitady an'le olona fa le izy koa hoe apiky ny ekipako hitady olona, apiky ny ekipako apiditra olona ao anatin'ny club. Rehefa feno hoe 36 zany ny point d'équipe ohatra ny amin'ity zao izy telo reto ihany no tena nampidiriny ilay zazalahy ty fa izy telo kosa nefany dia efa nanomboka tena nandeha be satria
ity le voalohany ity zao efa manana 7 membres ao anatin'ny ekipany a, le faharoa efa manana 5 membres ao anatin'ny ekipany a, eny le fahatelo aloha amin'izao fotoana izao zany mbola tsy manana, zany hoe rehefa coachinareo les points les fois 3 isaky ny nombre de personnes de feno les 36 points, zany hoe manomboka mahazo $300 par mois akony a, rehefa esoriko amin'izay le abonnement isam-bolana de mahazo $200 par mois, zany hoe 800 000 ariary. Raha eto Madagasikara anie re olona zany 800 000 ariary zany a, ka efa 4 fois ny SMIG. Be de be zany a ny olona tsy mandray an'izany kory raha eto Madagasikara ny resahana. Manohy ihany sika Silver 3 125 points d'équipe. Rehefa feno 125 points d'équipe, enao afaka le olona telo ihany nentinao fa zany hoe tsy maintsy ampianao kosa zareo mba hiroborobo hatrany. Rehefa miroborobo izy ka feno 125 ny isany ao anatin'ny ekipanao rehetrarehetra de mahazo an'le $20 isan'andro ianao. $20 isan'andro de manome $600 par mois. Rehefa asoriko le $100 d'abonnement de mahazo $500, zany hoe efa mahazo 2 millions d'ariary, efa cadre no mahazo an'izany 2 millions d'ariary zany. Torak'izay koa ny Gold 2A zay manenjika 350 points d'équipe de mahazo $40 isan'andro, $40 isan'andro. Rehefa ohatra ka ataoko ao anatin'ny volana de $1200, 1100 izy rehefa afaka ny abonnement koa, 4 400 000. 4 400 000 zany ngambany ataoko fa vitsy de vitsy amintsika malagasy no mandray 4 400 000 isam-bolana. Tsy vitan'izay izy io fa tena misy hatrany amin'ny montant tena ngeza be. Ohatra hoe rehefa tonga any amin'ny diamant ianao de metomboka any amin'ny $4000 ny vola raisinao isan'andro io zany hoe ny aty amin'ny club de diamant de olona efa mandray mihoatra ny $1 million isan-taona. Hozy izy nareo mantsenahako hoe nofinofy zany, non tsy nofinofy zany. Misy olona ary izy tena manao témoignage mihitsiny fa misy olona mandray an'io le $1 million isa-taona io rehefa ao anatin'ny club de diamant izy. Ary misy amin'izany teratany réunionnais zay mipetraka any Espagne moa izy amin'izao fotoana izao fa de efa anisany efa mahazo an'le $1 million io. Catherine Teacher ny anaran'izy io raha ohatra ka tianareo jerena amin'ny Instagram na amin'ny Facebook na zavatra mahazatra antsika de Catherine Teacher ny anaran'izy io. Hitanareo any amin'ny pageny zany ny zavatra ataony. De miresaka vola ihany sika, le vola io tsy hoe vola nofinofy misy moa zany ny sasany manontany hoe sao de mba vola tsy haiko point fotsiny izy io. Le commission resahantsika teo tena vola azo raisina, azo hividianan-javatra ary afaka tena mitémoigner anareo fa efa nandray vola maromaro tamin'ny MWR Life. De misy ny atao hoe e-wallet. Tsara marihana aloha fa MWR Life de société américaine efa mandroso zany hoe zavatra en ligne daholo zany zavatra ampiasaina, tsisy fikirakirana ataoko hoe volana misy zavatra hafa fa mandeha tena tonga de en ligne daholy. Rehefa te hahazo vola ianao zany de manana le e-wallet aloha tsika ohatran'ny karazana banque en ligne izy io, zany hoe ny commission raisitsika rehetra de tonga atao anatin'ny e-wallet. Avy eo amin'izay de manana choix anankiroa, na tonga de parametrena amin'le e-wallet ny compte-tsika mahazatra isan'andro io, compte bancaire atsika any amin'ny BMOI, any amin'ny BOA, any amin'ny BNI, any amin'ny Access Bank de afaka parametrenao. Amin'izay zany le commission anao rehefa avy eo rehefa tonga de mandeha makany amin'ny compte bancaire anao. Fa misy koa ny possibilité ana carte prépayée, c'est carte en dollars. Fa izy io tsy afaka hoe manam-bola kely ako de aleoloha ampidiriko anaty carte. Tsisy afa-tsy ny MWR Life ihany no mialimenté an'io le carte io ary carte en dollars moa izy io araky ny lazaiko.
fa ny ataoko hoe limite keliny a dia tsy tonga eto Madagasikara, misy toerana vitsivitsy zany a tsy ahafahana mandefa an'le karta dia tsy tonga aty Madagasikara le izy a, fa raha ohatra ianao ka mila karta dia alefanao, ohatra ianao zao manana havana any a Fransa ohatra dia afaka alefanao soamantsara any amin'le havanao any Fransa, avy eo indray moa nareo zany mifanaraka ahoana ny azahoanao an'io karta io. Dia raha fitiniko fohifohy ny zavatra nolazaiko anareo teo a, satria efa marana moa tsika, dia rehefa ohatra ianao ka membre any MWR Life dia mahazo fihenam-bidy mety hatramin'ny 80 isan-jato amin'ny resaka voyage, amin'ny resaka hôtel moa zany surtout, ary misy mihoatra ny 1 400 000 zany ny hôtel efa répertorié ao anaty plateforme amina 120 pays. Misy an'le boutique de marque dia mahazo fihenam-bidy mety hatramin'ny 80 isan-jatony koa tsika, sady tonga aty an-trano le zavatra vidiana. Ary anisan'ny ngeza indrindra, farany fa tsy ny kely indrindra dia ny fahazahoana vola. Azahoanao vola, mety azahoanao vola ary mety azahoanao vola be fidiranao ato anatin'ny MWR Life. Dia araka ny lazaiko anareo hoe efa zavatra en ligne daholo fa tsy vitan'izay fa tena société mihetsiketsika be mihitsy ny MWR Life dia tamin'ny izy moa zany misy foana isaky ny voalohan'ny volana antso ataony eo ny assurance izay mamorona sy lehibe an'ny MWR Life dia mitantara vaovao foana izy misy vaovao mahafinaritra foana entiny isaky ny voalohan'ny volana. Dia amin'ity septambra ity zany dia tena misy vaovao mahafinaritra be mihitsy surtout ho anareo vaovao izay mbola hiditra. Satria maninona? Amin'ity volana septambra ity dia 149,97 fotsiny ihany ny aloha, fa amin'izay fotoan'izay nefa ianao tsy membre pro fa lasa membre élite. Tonga ianao zany dia tafiakatra membre élite raha ohatra ka miditra amin'ity mois de septambra ity ary 149,97 ihany no vola alohanao. Fa tsy vitan'izay fa ity ny tena mahafinaritra be, satria vao miditra ianao dia mahazo 150 points de fidélité, sady azonao ampiasaina eo iny 150 iny. Rehefa dinihana anie zany dia mandoa 149,97 ianao miditra, fa tonga ianao dia mahazo $150 indray eo andanin'izay. Zany hoe ohatry ny hoe tsy nandoa vola akory ianao, satria le volana alohanao azonao indray ampiasainao, satria mahazo an'le point de fidélité ianao dia azonao tonga dia ho an'ny Sainte Marie ianao, tonga dia iny point de fidélité vao azonao ianao vao nis'inscrire androany, fa tonga ianao dia ho an'ny Sainte Marie, tsy maninona fa azonao ampiasaina eo ny eo dia au lieu de 329 le Sainte Marie dia efa hanasoranao 150 sahady zany izay. Nefa amin'izay fotoan'izay ianao sady membre ny MWR Life ihany. Donc hitanao amin'izany zany fa tena misy tombontsoa be mihitsy amin'ity mois de septambra ity, ka dia tsy hitanay moa zany izay ho lazaina fa dia hoe aza misalasala ntsony teny androany ihany dia tongava miaraka aminay amin'ity club mahafinaritra MWR Life ity. Dia izay koa zany no namahana ny fampahafantarana kely androany, dia misaotra anareo ka raha ohatra ka misy question dia aza misalasala mametraka an'izany question zany. Ho an'ireo izay manaraka en direct amin'ny Facebook dia raha ohatra moa ka manana fanontaniana nareo dia afaka apetrakareo en MP fa misy mamaly foana izany. Dia misaotra betsaka.